eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely eny ary tompoko misaotra an'Andriamanitra isika no zao tombonandro avelomana nomeny atsika izao tena misaotra azy tokoa isika fanentanana kely anentanako anareo ity misaoran'Andriamanitra hatrany hatrany ianao satria matoa mbola velonaina tahaka zao ianao dia no ny antony manokana na mbola misy zavatra lehibe tian'Andriamanitra ho tanterahana eo aminao zay mahita sy mandre ahy am'ty andro androany ity anisan'izany ny amonjena ny fanahinao mba anananao ny fiainana mandrakizay rehefa tapitra ny fempotoana ny janonana eto ambony ty tany ity sy ny anafahana anao manoloanandreo olana na manoloanandreo aretina nety-niozina sy ny faneratsy misaoran'Andriamanitra ihany ko ianao ary ekeo amin'ny finoana fa androany no androny tompo anao ary androany ihany ko no hitondran'Andriamanitra andreo fahasoavana marobe ireo eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao manarak'izany manasanareo tsiraray avy isam-batan'olonao am'ty androandroany ity ny ainy tsara ny afatra entiko ary ambony zany raiso lay afatra fa amin'ny alalan'izany afatra zany no amonjen'Andriamanitra mifanahinao sy amonjenanao ho afaka am'ireo olana sy reo aretina araka nambarako tery aloha hoe reo olana sy reo aretina nety-niozina sy ny faneratsy ity afatra entiko ho anareo ity moa dia afatra natao ho an'ny olona efa kristianina ho an'ny olona efa mpivavaka ka dia amaky baiboly azy isika de ho jerentsika am'izany ny voalaza ao amy Jaona toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fafito Jaona toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fafito toy zao ny voasoratra ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy mpanapaka tamy Jiosy izy nakao amy Jesosy no ny alina ka nanao taminy hoe raby o fantatra fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana ataonao zao raha tsy Andriamanitra no momba azy Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha tsy ateraky indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra hoy Nikodemosy taminy ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe moa mahazo miditra ny kibondren'ny ray va izy ka ateraka Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy zay ateraky ny nofo de nofo ary zay ateraky fanahy de fanahy azagaga noho ny elazako taminao hoe tsy maintsy ateraky ndray ianareo araky ny nambarako taminareo tamin'ny tapabolana moa de izao raha tsy ateraky indray ny olona anankiray raha tsy ateraka fanondrono mihitsy izy raha tsy ateraka Andriamanitra ihany koa izy de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary tsy mahazo alle fiainana mandrakizay zay fa nampanentenainy Jesosy nampanentenan'Andriamanitra fa omenandreo olona zay tonga ao amin'y Jesosy tsy zany mantsy fa raha mijanona ho nateraka voalohany fotsiny ihany ny olona de toy zao no ambaran'ny baiboly ny aminy ny olona nateraka voalohany de nateraka tamin'ny alala sitrapon'ny nofo nateraka tamin'ny alalan'ny sitrapon'ny olombelona ny olona tahak'izany anefa araky ny voalaza ao amin'ny Korintiana voalohany ao toko 5 andiny 15 voalaza ao fa ny nofo amandra de tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra izy satria ny olona nateraka voalohany de olona tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra mazava be ny voalazan'ny Romana toko 9 andiny 9
voasoratra hoe fa ny olona araky nofo hoy izy dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fantatry ny olona ihany fa tsy tokony anana toetra ratsy na toe-panahy ratsy izy satria hoe efa kristianina, efa mpivavaka, efa isan'ny diakona, efa isan'ny loolona, efa isan'ireo olona manana andraikitra ao anaty fiangonana. Fa saingy tsy mety tafita ho amin'ilay tena sitrapon'Andriamanitra izy, tsy mety tafita ho amin'ilay sitrapon'Andriamanitra izy noho izy tsy mbola nateraka indray na hoe noho izy tsy mbola nateraka fanondrony. Fantany ihany koa fa tsy tokony anao zavatra ratsy izy, tsy tokony anota, tsy tokony aneo fitondratena ratsy satria manatanjona ho any an-danitra izy, fa saingy tsy matohatra an'izany mihitsy izy eo amin'ny fiainana, tsy matohatra an'izany zavatra ratsy zany izy noho izy tsy mbola nateraka indray na hoe noho izy tsy mbola nateraka fanondrony. Lay voalazan'ny Rômanina 9 mihitsy no marina be hoe tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra zay nateraky ny nofo. Noho zany aza manamary-tena anao ary aza manaiky fitany eritreritrao ihany ko ianao satria tsy afaka nahita fanjakan'Andriamanitra zany mihitsy anao, tsy afaka nihiditra ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra zany mihitsy anao, ary tsy azo ny fiainana mandrak'izay zany mihitsy anao na inona iny etaetanao sy fanirinao fatratra raha tsy efa nateraky indray ianao na ihany ko hoe nateraka fanondrony ianao. Ahoana hono Jesosy tamin'ny Nikodemosy? Hoy Jesosy taminy ry Nikodemosy io, fantatro tsara fa mpanapaka amin'ny Jiosy ianao, fantatro tsara ihany ko fa mpampianatry ny Israely ianao, ary fantatro fa tena resy lahatra ny amiko ianao, baby tanteraka ny amiko ianao, resy lahatra sy baby ianao fa avy any an-danitra aho, irak'Andriamanitra aho, tonga ity ambony tany eo mba hamonjy aty zao tontolo zao ty. Fantatro daholo zany rehetrarehetra zany ho Jesosy. Fa izao tsy mahazo mahita ary tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao ratsy ateraka indray na ihany ko hoe ateraka fanindrony. Ry mpiaino malalo, aza vaiko aminareo fa tsy mikôty amin'Andriamanitra mihitsy ny titra entina sy ny filazan'ny olona mikasiny amin'ny tenany eo amin'ny lafiny fivavahana. Tsy ny titra na ny filazan'ny olona ny tena mikasina ny fivavahana mantsy dia tsy zany akory no alalana ahafan'Andriamanitra mampiditra ny olona ao fanjakan'Andriamanitra na manomeny olona ny fiaina mandrakizay. Tsy zany mihitsy lay izy. Zany no dika ny teniny Jesosy tamin'ny Nikodemosy tamin'izany fotoana zany hoe fantatro momba anao Nikodemosy fa mpanapaka amin'ny Jiosy ianao, mpampianatry ny Israely ianao, fantatro momba anao Nikodemosy, zay ny antony nahatongavanao mionamiko zao satria resy lahatra sy babo ianao fa avy any an-danitra aho, avy amin'Andriamanitra aho, ary irak'Andriamanitra amonjy an'ity zao tontolo zao ty. Fa saingy raha tsy ateraky indray aloha ianao, raha tsy ateraka fanondrony aloha ianao de tsy mahazo mahita, tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ary mbola zany ihany ko no dikan'le teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 7:1-20 ka hatramin'ny 7:20. Nambaran'i Jesosy mazava tsara tamin'ny olona araky ny voalazany eo amin'ny 1:20 hoy izy: tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko miditra ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao sitrapony raiko zay ny an-danitra. Zany hoe tsy mikôty amin'Andriamanitra zany lay fihetsika ataontsika ty ivelany, le tena lokon'ny vavantsika ty ivelany tsy hoe ratsy fa tsy mikôty amin'Andriamanitra iny, ary tsy mihitsy no alalana ahafan'Andriamanitra manaiky anao hoe mahazo miditry ny fanjakan'Andriamanitra ianao na mahazo miditra ao amin'ilay fiaina mandrakizay ianao. Tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra ihany. De nambaran'i Jesosy ihany koa ao amin'ny 2:20 fa maro amin'ny olona no hanantona azy
resaka aminy ijoro vavolombelona aminy ny am'ireo zavatra nataony ho an' jesosy tety ambony tany de ho ny sasany hoe efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zahay, efa namoaka demonia tamin'ny anaranao zahay, efa naminany tamin'ny anaranao zahay. Amy karaza mihitsy reo teny fijorona vavolombelona ataon'ny olona am' jesosy am'izany fotoana zany. De fa izao no tsy maintsy avalin' jesosy azy o amin'ny de fahatelo-roapolo. Tsy fantatra anareo, mialamiko anareo mpanao meloka, ry-piany malalo, ry-piany malalo, tsy mikôty amin'Andriamanitra ny asa zay nataonao tety ambony tany. Tsy hoe ratsy fa tena tsara, ary tokony hanao ny asan'Andriamanitra ary sika mandritra fahavelomantsika eto ambony tany, fa saingy tsy amin'ny alalan'izany asa zany no ahafan'Andriamanitra manome anao ny fiaina mandrakizay, na manome anao na hoe mampiditra anao ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy nandray fanapa-kevitra Jesosy Kristy satria hitany sy fantany fa tsy mbola nateraky indray, tsy mbola nateraka fandroany akory le olona zay mitondra titre hoe kristianina, na mitondra titre hoe mpivavaka, na mitondra titre hoe diakona, na mitondra titre hoe loolona, tsy mbola nateraky indray, tsy mbola nateraka akory fandroany akory le olona zay azo lazaina hoe efa mba manao ny asa zay nampanaovan'i Jesosy azy. De noho izy tsy mbola nateraky indray, tsy mbola nateraka fandroany, no antony mahatonga Jesosy manda tsy manaiky azy ny apiditra azy ao fanjakan'Andriamanitra, na tsy manaiky azy ny anome azy ny fiainana mandrakizay. Lay fahaterana indray, lay fahaterana fandroany matsy no sitrapon'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny olona rehetra zay tonga ao am' zay efa tonga ao am' Jesosy, zay efa manompo an' Jesosy. Amafisiko, amafisiko fa tsy miova amy teniny mihitsy ny tomp'Andriamanitra, tsy miova amy teniny izy marika ankehitriny. Tsy maintsy ateraky indray ny olona, anisan'izany ianao. Tsy maintsy ateraka fandrony ny olona, anisan'izany ianao vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra, na hoe vao mahazo miditra ao fanjakan'Andriamanitra, na ihany koa vao mahazo an'le fiainana mandrakizay zay efa nampanantenan'Andriamanitra fa omena ny olona zay mino an' Jesosy, na omena ny olona zay efa tonga ao am' Jesosy. Ka hoy aho hoe efa nateraky ny ray tokoa ve ianao, ry havana malala zay mahita sy mandray ahy am'izao ora izao? Efa nateraka fandrony ve ianao? Efa nateraka Andriamanitra ve ianao? Sa kosa hatram'izao ora izao de mbola mijanona eo am'ilay fahaterahana voalohany ihany ianao? Zao mantsy arak'ilay fanambarako tery aloha, ny olona nateraka tamin'ny lay fahaterahana voalohany araky ny voalazan'ny baiboly de olona araky ny nofo izy reny. Zay rehetra nateraka voalohany araky ny voalazan'ny baiboly de olona araky ny nofo izy reny. Ary amy maha olona araky ny nofo azy de voalazan'ny Romana 8:29 fa tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra ny olona araky ny nofo. Zany no antony mahatonga an' Jesosy mitona ny olona hoe tsy maintsy ateraky indray ianareo, tsy maintsy ateraka fandrony ianareo, tsy maintsy ateraka Andriamanitra mihitsy ianareo vao mahazo mahita sy mahazo miditra ary mahazo an'ilay fiainana mandrakizay. Ry-piany malalo, amafisiko fa tsy maintsy ateraky indray ianao, tsy maintsy ateraka fandrony ianao, tsy maintsy ateraka Andriamanitra ianao. Fa raha tsy zany de zava-poana avokoa zavatra rehetra momba anao sy zay fa nataonao ho an'Andriamanitra. Fa izao rehefa nateraky indray kosa le olona, rehefa nateraky indray kosa le olona, rehefa nateraka fandrony, rehefa nateraka Andriamanitra, de lasa olom-baovao. Zay le tena miracle, lasa olom-baovao. Tsy hoe niezaka nanao tsara ianao, na hoe niezaka nanao zay mba ametimety fiainanao ianao, tsy ezaka avy amitsika olombelona mihitsy lay
fiainana vaovao zay ataon'Andriamanitra eo amin'ny olona zay nateraky ny ray fa asan'Andriamanitra mahagaga le izy. Zao ny voasoratra any Korinthiana 2:5-7 fa raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo. Reo zavatra efa niainanao fahiny, fony anao mbola nateraka voalohany ihany, fony anao mbola olona araky ny nofo ihany, dia lasa tanteraky reny, fa lasa mana fiainana vaovao ianao, fiainana mandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra, fiainana mandeha araky le tian'Andriamanitra andehanana. Raha ohatra ka hazavaina misimisy kokoa de zao, rehefa nateraky ny ray le olona de afaka tamin'ny fahotana, ary tsy mahay manota intsony, ary tsy vitany tsy mahay manota intsony, fa tsy ty intsony, tsy mety amin'ny intsony ny manota. Le izy fiainana mandeha ho azy fa tsy hoe ezaka, tsy hoe ezaka fa fiainana mandeha ho azy eo amin'ny olona efa nateraky ny ray ny tsy manota, tsy mahay manota, ary tsy ty manota intsony. Marina be nge le voalazany amin'ny Jaona 1:7 any 5 andonge vakitsika ny voasoratra Jaona 1:7 de zao voalaza amin'ny 5 zay rehetra nateraka Andriamanitra, zay rehetra nateraka indray, zay rehetra nateraka fandrony no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Averiko vakinandray le teny Jaona 1:7 zay rehetra nateraka Andriamanitra, zay rehetra nateraky indray, zay rehetra nateraka fandrony no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Raha ohatra ka mbola mijanona tam'le fahaterana voalohany ianao, raha ohatra ka mbola mijanona nateraky nofo anao, de zavatra magagagaga anao ny hoe tsy manota ve, tsy mahay manota ve, tsy tia manota intsony ve, de aiza nisy an'izany. Fa rehefa tena tonga am'le fahaterahana indray tokoa ianao, fahaterahana fandrony, de tena eo anao vao tena eky fa tena asa mahagaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny olona, le fivampiainana, le fahatongavany olom-baovao, ka tsapanao am'izay hoe marina be mihitsy ny voalazan'ny baiboly, indrindra fa le voalazany Jaona 1:7 teo. No zany averiko indray le teniko, aza manamaritena zany ianao, zay le izy, aza manamaritena ianao, ary aza manaiky ho fitany eritreritrao izany ianao, satria tsy afaka ny ahita an'Andriamanitra, ary tsy afaka ny to fiainana mandrak'izay zany mihitsy ny olona raha ohatra ka tsy mbola nateraka indray izy. Tena arabaky teny zany tsy afaka niditra ao an-danitra, tsy afaka nahitan'Andriamanitra zany ny olona raha ohatra ka tsy mbola nateraka indray izy. Ny dera, ny aja, ary ny voninatrany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. De iverenako indray le teko nataoko tery aloha, efa nateraky indray ve ianao, efa nateraka fandrony ve ianao, sa kosa hatram'izao de mbola mijanona ho nateraka voalohany ihany ianao, mbola mijanona olona nateraka araky ny nofo ihany ianao. De petraka indray ny fanontaniana hoe ahoana zany no atao mba tonga ny olona anankiray ho ateraka indray, ho ateraka fandrony, ho ateraka Andriamanitra tokoa. Ahoana no atao? Ny voalohany dia ny finoanan Jesosy. Ianao zay mahita sy mandray azy zany am'ty androandroany ity, de ataoniko manokana mba ho resy lahatra, ho babo ny fonao fa Jesosy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Jesosy no lalana, lala tokana ahafahanao ho ateraka indray na ho ateraka fandrony. Ekeo Jesosy araoka ny vavanao isokatra ka ampandrosan'i Jesosy ho ao anaty, anome toerana Jesosy ao anaty. Ekeo izy mba ho velona ao anatinao.
ary ambony zany ekeo ihany ko ny teniny arao ny teniny fa izany no mahatonga an'Andriamanitra hiasa ny fiainanao mba ho ateraka indray. Faharoa, lalana faharoa, ny fandraisana ny fanahy masina. Zay ny lalana faharoa ny fandraisana fanahy masina. Rehefa milatsaka amin'ny olona ny fanahy masina, de iny fanahy masina milatsaka amin'ny olona iny no mitondra an'le olona ho ateraka indray. Satria ny fanahy masina de manana ny asany magaga mitondra fanavaozana, mitondra fanamboarana an'le olona mba tonga an'le olona ho lasa vaovao. Mazava be mihitsy ny voalazan'ny Paoly apôstôly ato amin'ny bokin'ny Titosy Titosy 3 de toy zao ny voasoratra eo amin'ny 5 izay. Titosy 3:5 zao voalaza hoe de tsy avy amin'ny asa amin'ny famarinana zay nataontsika fa araky ny famindram-po kosa no namonjeny atsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina. Mitondra fanavaoza zany ny fanahy masina. Manamarina izany ny voalaza ato amin'ny Samoela voalohany 10 mikasiny amin'ny tantaran'ny Saoly manokana. Vakitsika ny 9. Ary ratsaka aminao Saoly ny fanany Jehova ka hiara-maminany aminy ianao dia ovaova olom-baovao. Zany hoe ny teny tamin'ny Saoly zany Andriamanitra tamin'ny alalan'ny hafatra ny eten'ny Samoely. De mazava le teny voasoratra hoe ilatsaka aminao izy ny fanan'Andriamanitra ka hiara-maminany am'ireo mpaminany ianao dia ovaova olom-baovao. Zany hoe le fanan'Andriamanitra milatsaka zany de mitondra ny olona ho ateraky indray ka mahatonga le olona aveo lasa manana fiainana vaovao, lasa manana tantara vaovao. Riavana malala, ianareo zay mahita sy mandre am'ty androandroany ity, mitaonanao ao mba ino an Jesosy sy andray an Jesosy aranaiky ny teniny fa zay no atao hoe ateraky ny rano. Petera 2:17 no manambara izany. Ary ny Jaona 2:12 moa sy 17 moa de mazava be ny voasoratra hoe fa zay rehetra nandray an Jesosy, zay rehetra nandray ny tenin'Andriamanitra de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, nomeny hery mba ho aterak'Andriamanitra. De zay mino ny anarana dia ireo zay tsy nateraky ny raha na sitrapony nofo na sitrapony olona fa naterak'Andriamanitra. Fanampiny aoka ndray ny fanahy masina ianao araky ilay nambarako teo hoe tahaka ny nandraisanao an Jesosy no tokony andraisanao ny fanahy masina. Matetika nefa ataon'ny olona ho tony zavatra maivana ny fandraisana fanahy masina, kanefa ny finoana an Jesosy, ny fandraisana an Jesosy miaraka amin'ny fanahy masina, zay no miara-miasa ka mahatonga le olona ho ateraka indray. Riavanao, manamafy azany androany fa tsy maintsy ateraky indray ianao, tsy maintsy ateraka fandrona ianao tompoko vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra na vao mahazo an'ilay fiainana mandrakizay. Fa ity misy vaovao mafaly ray lehibe entiko anareo zay mahita sy mandre ahy androany. Mitondra fahombiazana sy fandresena ary fiainana mety am'izay atao, mitondra an'izany fahasoavana zany eo am'ireo olona zay efa nateraky indray ny tompandriamanitra tompoko. Arabaky teny mihitsy zany. Ahoana ny voalazan'ny Samoela tamin'ny Saoly, voalaza amin'ny Samoela voalohany ao 10 de ny 7 zao voasoratra. Ary efa tonga aminao ireo famantaran'ireo de atao zay azon'ny tananao atao fa Andriamanitra no momba anao. Zany hoe rehefa nateraky indray zany ianao, nateraky ny rano sy ny fanahy, rehefa nateraka fandrona ianao, rehefa nateraka Andriamanitra ianao dia mitsodrananao ny tenin'Andriamanitra, mitsodrananao ny tompandriamanitra hoe ataovy zay azo ny tananao atao fa Andriamanitra ombanao. De normalina be zany raha ohatra ka aomby ianao
andresy anao ety be zay ataonao satria andriamanitra momba anao ka de androany zao a de mametraka fantainina aminao aho hoe inona zao zavatra tianao ho ataon'ny tananao androany na rapitso inona le zavatra tiany tananao atao androany na rapitso fa hitsodrananao ao raha tena nateraky ndray ianao de ho hitanao ny herin'andriamanitra miasa amin'ny alalan'zao tsodrano na amin'ny alalan'zao vavaka ataoko ho anao zao inona le izy anomana dosienao ve anao androany ho ampidirinao any amy toera-piasana anakiray tianao hiasana hatram'izay angamba tsy nahita fombiasa ianao tsy nahita fandresena tsy nety nataonao ary nanakivy anao mihitsy le izy fa androany kosa ataovy amin'ny alalan'ny tananao ny dosienao prépareo amin'ny alalan'ny tananao ny dosienao fa hitsodrananao ao hivavako anao raha tena nateraky ndray ianao de hita ny voninahitr'andriamanitra anao androany na rapitso zay anampidiranao dosie sa mikasany anokatra tseny anao anokatra varitra anao de ataovy zany tompoko fa hitsodrananao ao hivavako anao ao de ho hitanao ny fiasan'andriamanitra magaga raha tena nateraky indray ianao fa hotain'andriamanitra be io tsenanao io mety efa nivaritra foana ohatra am'izay fa nandamoka de niova varitra ndray de nandamoka de niova zavatra hafa ndray de nandamoka fa ty amy ty ndray mandeha ty de sokafo ny tsenanao fa hitsodrananao ao sady hivavako anao ao tamy ty herinandro ity zao a nisy olona nanambarako an'izao teny zao de nijory vovolom-belona tamiko izy fa nalokatra tsena tokoa tonga de nandeha be mihitsy ny tsena nandroso be mihitsy ny tsena faly be mihitsy izy ary tsy natata fa tsy maintsy niantso a antelefona mba hijory vavolombelona de ina moa mahatonga zany tsy ho tanteraka aminao raha mino anao hitsodranao anareo ao hivavako anareo ihany ko sa misy zavatra fa irinao ataon'andriamanitra ao fiainanao ataovy zay tianao atao raha lasana bavy riavanao ianareo za mahita sy mandray a fa dia hitsodranao anareo ao hivavako anareo ao zay le vaovao mafaly ambarako aminareo riavana ka ho faranako ny tenin'andriamanitra ty antsika rehetra ny tompo andriamanitra tsy to ty ho am'ny famonjena ny fanahtsika ty ho tafita makany afiana mandrak'zay tsika tsiraray avy ty nyanko mba ho raisin'andriamanitra tanana ny momba atsika rehetra atao motetany ity ary zay niaton'lay teny nampitorian'andriamanitra ny samoela ho an'ny saoly teo ary niraisiko zany teny zany ka nozaraiko taminao fa hivavako anao sy hijodrananao ao mba omba anao tokoa andriamanitra ka aomby sy andresy ary anana fiainana mety anao ary farany fifaliana lehibe ho anay ny manasa anareo am'izao ro volana farany melon'ny amaranatsika ny taona 2024 zao tena manasa anareo ny tenako amy mampanompon'andriamanitra tonga afa tompoko mamontsy fotoam-pivavana zay karakaranay fiagonana refy androdra kely araky voasoratra io misy fidirana ny efatry zay ny alahady tena saina anareo tena saina tongava fa mino fa mandritra zao ro volana farany melon'ny amarantsika ny taona izao no anehoan'andriamanitra ny fahasoava lehibe aminao ka omamy aminao ny fiainana am'izao faraparany taona izao ary tsy ho adininao ny soana ataon'andriamanitra ho anao tamy ty taona ity ny dera ny atsara ny voninahitra ho an'andriamanitra irery ihany hivavaka isika apetrao fonao tananao fa hivavako anareo ao hivavako anareo zay marary ihany ko ao hivavako anareo zay manana olana ihany ko ao hivavakytsika ry tompoandriamanitra rainy malala nisotranao afa afaka nanambarany teninao indray tamy ty andrandroany ity fa tsy maintsy ateraka fanondrony ny olona vo mahazo mahita ny fatsakan'andriamanitra vo mahazo miditra ao am'ilay fiainana mandrak'zay mandrafo am'ireo olondreo anao ka ny fanenao masina ny iasa miaraka am'ilay teny nambarako teo ka ho ateraky indray ny olona tsiraray avy ary zay rehetra nateraka ao androany amin'ny anaran'i jesosy anehoany fahasoavanao lehibe izy fa mivavaka am'izao fotoa zao sady mitsodrano fa ahita fombiazana le izy ahita fandresena ihany ko ary anana fiainana mety sokafako amin'ny anaran'i jesosy ny lalana vaovao
ho an'ireo olona tsiraray avy zay nateraky indray ka ho tsapany fa tena ty azy tokoa ianao ary romano ny fiainany am'izao 2 volana farany milony amaranana ny taona izao. Ny mararo sitrana ny manana olana ho afaka ny tera sy miaja ary ny voninahitrany atolotra ho anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay zany tompoko no fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo amin'ny herindray tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana Refi, Androndrakely.